Faltafaraka aminao ndray tony kilasy tongo vavy amin'izao sabotsy alina 5 Mey 4 izao fa atao anatin'ny fandarana manokana ho député izay arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS sy ny onjam-peon'ny NBS. Manambahiny ny fandarana amin'ity alina ity dia tsy iza izany fa ny candidat larana voalohany candidat ho solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany faefatra Rinary Andriamasinoro. Efa eto akaiky ity ihany koa ny vahintsika iresaresaka amintsika mahakasika indrindra ny raharam-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho atrehantsika ny alarobia ho avy izao. Miaraba anao tompoko. Miaraba Iando, miaraba ny vahoaka malagasy isan-tokantrano, indrindra miaraba ny manokana ny vahoakan'ny boriboritany faefatra. Miaraba tompoko. Etsy ampiandohana angamba dia ndeha ho ampahafantarina ho an'ny mpijery sy ny mpiaino ny tokantrano hoe iza izany Rinary Andriamasinoro zany. Ya. Hoe izahako fitinina fotsiny mety ahafantaran'ny olona, Rina moa zany tena ahafantaran'ny olona ao anatin'izay hoe Rinary Andriamasinoro zay ray mpianakaviana ohatran'ny ray mpianakaviana rehetra, manana ankonana, manambady, mananjanaka, mananjanaka 5 ny 3 amin'ireo naterako fa ny anankiroa taizako ao an-trano dia manana antom-pivelomana ohatran'ny olona rehetra ihany. Dia nianatra manokana ny resaka fomba fitantanana, indrindra moa ny fitantanam-bola ary fitantanan-draha-panjakaina ihany koa teny amin'ny toerana manokana ho an'izany, teny amin'ny anamina zany. Dia izay ny raha ohatra hoe ny resaka asa sy fianarana fotsiny. Anisan'ny ahafantaran'ny olona zany Rinary Andriamasinoro zany io misy sehatra politika mba azo ampahafantarina avy hoe ohatry ny ahoana ny atombohanao tao anatin'izany sehatry ny politika zany. Inona ihany koa no tena naharesy lahatra anao hiditra anao politika indrindra ao amin'ny antoko Tika Madagasikara izay misy anao? Resy lahatra manokana aloha za tamin'ny antoko Tim satria fantatro niaina tanteraka talohan'izany 2009 zany, fantatro ny fiainan'ny olona talohan'izany 7 sy 4 zany zany hoe ny Tim teo amin'ny heriny sy ny tanjany tsara nampandroso ny firenena. Tamin'izany fotoana izany tena niaina ohatry ny olona rehetra, ny olom-pirenena rehetrarehetra tamin'izany. Ary ny olona rehetra manana antoka, manana avenir hoe mba hanana ho avy tsaratsara any aoriana any, satria nazava ny politika napetraky ny Tim tamin'izany ny idéologie sy ny politika nitondrana ny firenena. Ary na ny ray aman-dreny ary tamin'izany tena nafanafota ao anatin'izay satria samy nahazo izay anjara tandrify azy ny olom-pirenena rehetra ary efa hita taratra ny fandrosoan'ny firenena tamin'izany. Dia nanomboka tamin'izany nefa resy lahatra tao anivon'ny antoko Tika Madagasikara ary za manokana tamin'izany niasa ihany koa, niara-niasa tamin'ireny mpamatsy vola banky mondial ireny zay tompona andraikitra ara-bola tamin'ireny fampandrosoana ny tantsaha. Izany hoe mamatsy vola zay ho an'ny tantsaha ao anatin'ny politika ny fitondrana. Tena hitanao mihitsy hoe misy fiatraika amin'ny vantany amin'ny fiainan'ny vahoaka satria navita nahaleo tena ara-tsakafo ny olona tamin'izany. Tsy mila hoe manafatra vary be ianao, tsy mila manao ninina ary tena miasa ny olona. Efa tamin'izany no nakafian'ny antoko Tim satria politikan'ny Tim zany hoe nanana an'izany fahavitahantena ara-tsakafo zany ny olona ary tena nisehatra tamin'izany mihitsy mandeha ny tontolo ambanivohitra eny mampianatra ny olona tamin'izany, mampiofana ny olona ny resaka fitantanana ara-bola, mampianatra ny isan-tokantrano hoe tsy maintsy tantanina ny vola miditra, ny vola mivoaka, tsy maintsy misy tahiry tia hanaovana fambolena amin'ny manaraka, nanao an'izany ny olona teny amin'ny tontolo ambanivohitra tamin'izany. Rehefa taty aoriana dia nisy moa ireny zavatra nisety tao amin'ny firenena tamin'ny 7 sy 4 ireny dia mbola nanana asa toy izay ihany fa nipotika izay asa izay. Dia rehefa tonga ny antso taty aoriana hoe andao hisehatra tao anatin'ny politika, ny fankazatra tanteraka tamin'ny Flora Valomanana, dia izay no nahatonga anahy tena resy lahatra tao anatin'ny antoko politika. Tsy nieritreritra hiditra antoko hafa mihitsy ninona tokony handalo teo amin'ny firenena satria niainako ny politikan'ny Tim tamin'ny fampandrosoana, niainako koa ny zavatra niainan'ny Tim tao anatin'ireny krizy ireny. Ary resy lahatra amin'ny foto-kevitra ary vonona ny hitondra an'izay anjara briks na anjara fahaizana sy fahalalana izay mety ho avy aty amiko hitazomana an'izay antoko Tim izay mba hijanona amin'ny imazin'ny Tim tamin'izany. Dia nanao an'izay hoe allo ary miditra anaty politika lalina kokoa. Tamin'ireny moa za tamin'ny 7 sy 4 ireny candidat maire, na dia teo ary reny zavatra nisy tamin'ireny fotoana ireny ino moa ny vokatra. Aloha ny rehetra aloha ny tena hitsara hoe tena ino ve mivokatra satria ino zany ny vokatra ofisialy aloha. Tsy nampikivy anazy zany, tsy nampaninina.
dia nindroso lalindalina kokoa tao aorianan'izay hoe rehefa tsy netiny na maire dia nisy moa ny fanendrena maha sekretera jeneraly ny Antokotiko Madagasikara dia niraisina mpanetreteny zany ary natao ampitiavana ny asa rehetrarehetra dia izao tonga eto amin'ny hoe hanao kandidato miboribory-tany faha-efatra izao. Efa natsidika teo ihany hoe anisan'ireo tanàndraikitra tao anatin'ny Antokotiko Madagasikara Irina Andriamasinoro, mety manao ahoana ny fomba fiainana ao anatin'izay maha hoe mpanao politika zany, inona ny tena zavatra nanamarika tao anatin'ireo fotoana rehetrarehetra ireo, na tsara zany na ratsy zany? Rehefa resaka politika aloha zany ilay izy ianao zany rehefa misehatra ao anatina politika tamina IGN zany nisy foto-kevitra nijoroan'ny antoko zany dia tsy ny hevitra ao rery-tsony zany no entinao anatin'ilay izy, tsy ohatran'ireny any anaty sosiete ireny ianao dia hoe ianao no lehibe ao anaty sosiete dia izay tianao atao ao anatin'ilay izy, fa aty anaty politika zany feo an'ny voaka rehetra ny ilainao dia vahoaka mitovy hevitra sy mitovy fomba fijery ary miara-resy lahatra miara-dia aminao ireo dia ireo zany no ataonao izay ahavelona fanantenana azy hatrany, ataonao izay hampamokatra anazy ho an'ny antoko. Dia izay ny asa nataonay nandritra an'izay efa taona izay, nanao ireo dynamisation an'ny antoko izay ary za tena samy jory vavolombelona hatreto fa mbola matanjaka ny Antokotiko Madagasikara, mbola tsisy antoko matanjaka noho ny tim zany raha eto Madagasikara na eo amin'ny fitondrana ny tim manatsy eo, fa ny olona mbola resy lahatra ary ny olona mbola manantena ary izay dia manome toky ihany koa fa ireo mpanaradia ireo tsy ho very fa tsy maintsy mbola manantena izay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay tanjon'ny tim tsy maintsy miverina eo amin'ny fitondrana, lalana foana ny dingana zany zao ataontsika izao fa ny vahoaka mihitsy inona ny tena mitady ny tim zany ao anatin'ilay izy dia izay tsy maintsy mahafohy tena ianao satria tsy vitana ambony latabatra zany raha izen'ny tim ianao tsy hoe eto ambony latabatra fotsiny fa tsy maintsy midina terrain ianao dia ianao koa tsy maintsy mipetraka amin'ny plasin'ny olona rehetrarehetra satria ianao raha eritreretin'ny olona hoe sekretera jeneraly ny tim dia ianao zany aloha dia aza mieritreritra mihitsy fa tena asa fanompona ilay izy tsy hoe raha izenao dia hoe manana toerana ambony ery fa mitovy ny olona rehetrarehetra ary olona rehetrarehetra io manome tsiny anao io na anona satria vokatry le asa rotam-piaro fitiavana an'ilay tim dia ianao zany mila mahay mipetraka eo amin'ilay toeran'ilay olona tsirairay avokoa hoe izy nandritra ny 4 taona tim, izy nandritra ny 4 taona nanohana ny filora valomanana, tsy ianao izay nandray andraikitra ty aoriana ny lasa ampembotra an'ilay olona sy ny hafanam-pony efa nisy teo hatramin'izay, fa na manana politika ary ianao hoe mila avozintsika kely ty politika ny tim ty mila amboaritsika kely lafiny zavatra ohatr'izao mila fifandimbiasana kely ny toerana dia tsy maintsy ataonao ampahendreny zany mba ahafahan'ny rehetra tsy hanana frustration fa mba hirindra somatsara ny antoko ary mbola miara-mitovy fomba fijery ao anatin'izay fanatratrarana ny tanjony izay. Mifandraika amin'izay indrindra manahoana ny fahitanao zany fanaovana politika zany eto Madagasikara izay tsy afa-misaraka amin'ny raharam-pirenena ihany koa? Ny fanaovana politika aloha raha ho an'ny Antokotiko Madagasikara izay mipetraka mahitsy ary tena mijoro amina foto-kevitra ny resaka hoe politika zany, tsy mivoakina ao anatina définition-na politika izay, zany hoe fitadiavana ny tombotsoa iraisan'ny maro anisa, fa ny politika amin'ny eto nefa ny raha zavatra ataon'ny ataoko hoe antoko hafa dia misy mandefa rivotra mihitsy manimba ny tena politika eto ary lasa misy mandefa rivotra miteny mihitsy ny hoe ny politika raha vao resaka politika dia tsy anareo zany fa anay ary lasa hoe ratsy mihitsy ara ny fanaovana politika. Ny antony dia hitantsika inge ny pratika amin'izao hoe ny pratika amin'izao miampahatraina foana ny olona ary ny olona tsy manana fahalalana intsony, tsy hainy kory ary na zany resaka politika zany ary lasa misy hoe pratika politika amin'izao lasa misy hoe rehefa manao politika ianao dia mila mizara zavatra, mila manome zavatra kely dia tsy hain'ny olona intsony, ny olona koa rehefa avy eo lasa miteny hoe reny ihany na vitanay dia izy izao mba nanome koveta kely anay ohatra, zany zao ny zavatra misy dia tsy ao an-tsain'ny olona intsony hoe io fiainany andavanandro io ange, io zavatra iainany isanandro io rano tsy misy io eo am-boribory-tany faha-efatra zao misy hoe 2 taona tsisy rano, ny fako tsy voaroaka intsony, ny tatatra tsy hetsina, ny potony tsy ngidina, tsy ao an-tsain'ny olona hoe politika mpitantanana ange mahatonga an'izany ary ny tena mampalahelo ao anatin'ilay izy le olona nitondra teo ny solombavan'io fitondrana io izay mampijaly amin'ny vahoaka ao anatin'izao zavatra misy zao
izy no tonga mody mitondra vahaolana amin'io andro ny fifidianana io de izy no teny hoe raha tsy jaingenareo tsy mahavita an'io nefa izy ny tompona ndraiky fa tsy nahavitanan'le izy ka raha resaka politika zany lasa zay sisany zavatra misy atao amintsika misy manimba le izy lasa natao fitaovana fotsiny ny vahoaka satria rehefa fitaom-pifidianana miverina amin'ny vahoaka ny fahefana de eo vao jerena kely ny vahoaka ao anatin'iny fitaom-pifidianana iny de tavela tanteraka izy ao anatin'ny 10 taona de milona tezaina an'izay mihitsy koa izy manao an'le asa zay tokony ataony nandritra an'izay 10 taona zay mipepolo le olona hoe tsy mijaly nareo raha vao tsy manao an'ity zay raha vao zay zao mba mahavita mitsara anareo de asaina mitehaka le olona ka zay zavatra zay nefany mila fahatongavatsain'ny vahoaka malagasy zay vo afaka amin'izay pratika politika mandoto ny firenena zay tsika miatrika fifidianana solombavam-bahoaka sika amin'izao fotoana izao mety ahoana ny fomba nairana ny olona rehetrarehetra inona ny fandraisana andraikitra tokony ho raisiny ny olom-pirenena tsirairay avy amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay mifandraiky amin'ny zavatra voalazanao teo amin'ny raharam-pirenentsika resaka ny azy zany anairako ny olom-pirenena aloha zany amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity zao zany zao zavatra iainantsika zao raha mbola zakanao zao tsy tianao hitohy de solombavam-bahoaka atolotra ny fanjakana fidiny satria io farany zavatra vita ny fanjakana io tsy mahay nininona koatran'io zavatra misy zao io fitondrana io na io tena tsy mahay nininona na izy te hamodika amin'ny vahoaka fotsiny ny antony de zao solombavam-bahoaka ny resantsika inona moa no asan'izany solombavam-bahoaka zany miain'ny feon'ny vahoaka zany manao tolo-dalàna zany manara-maso ny asam-panatanteraka ny fitondram-panjakana nandritra an'izay 10 taona zay ary hatramin'ny ankehitriny nanana solombavam-bahoaka maro anisa foana zany hoe nanana solombavam-bahoaka izy mihain'ny fitarainany vahoaka tena tonga tany ve le fitarainana nanana solombavam-bahoaka izy tokony anara-maso tena nanara-maso ve tsy misy mihitsy lalàna na ray ary ka hoe ny mpanohatra ny nanolotra azy ho ampiasainy atao amin'ny firenena de lany le izy ka zay no miteraka korotana na tsy fandehana amin'ny firenetsika na tonga amin'ny fahantrana na nisy lalàna na tolo-dalàna nataony ny eo amin'ny fitondrana ka noho ny mpanohatra de lasa tsy lany le izy fa zay lalàna rehetra natao teo de lany daholo tiako tenenina zany hoe efa hitatsika zay ny sary satria solombavam-bahoaka le resahana efa hitatsika ny sary hoe maro anisa ny solombavam-bahoaka manohana amin'ny fitondrana anazy ny fahefanam-panatanteraka anazy ny fahefanam-panao lalàna zao ny vokatra misy amintsika mbola tsy nananatsika hoe ny mpanohatra indray no mahazo maro anisa ahafahana manova n'ireo tatana ny firenen'ireo ka raha ohatra zany ka mbola hitanao fa tsara sy mety zao zavatra iainanao zao de toy izy le izy zay tsika rehetra miara-mahita fa raha ohatra le izy ka efa hitatsika hoe tsy mety kosa izany tsy mahita an'izao hoe fa tsy mety na hoa tsy mahay averiko zay na izy tena tsy mahay na fanadina-pitehana ny vahoaka fa za aloha tsy nahita fiatsarana nanomboka 2009 nakaty tsy nahita fiatsaran'ny fiainan'ny olona raha ny fiainan'ny olona talohany 2009 zany iango talohany zany nge tsy resaka sosialy ny probleman'ny olona mbola tsy nisy olona nanana olana zany tamin'izany zaho avavolombelona zany hoe tsy misakafo ny olona tsy misakafo itelo isan'andro menimenina hoe lafo ny vary any na ny menaka 4 arivo tamin'izany tsisy nikaikaiky an'izany fa nisy nampanantena fotsiny hoe ataoko 500 arivo io menaka io fa nahita an'izany ve anao mandraky teny androany hoe 500 arivo ny menaka raha tsy tamin'ireny après fandrombany reny de lasa nisy menaka mora sy tsena mora fa izy zany zao ohatrina zao ny menaka zakan'ny olona ve ohatrina zao ny vidim-bary ny vary zao ny olona be de be eny amin'ny boriboritany fa efatra tsika eto Antananarivo renivohitra tsy mandeha lavitra no miteny'ny olona hoe indray mandeha zay sisany mihinam-bary fa tsy mihinam-bary tsy miresaka laoka fa vary indray mandeha sisany mihinam-bary zany hoe tamin'izany fotoana zany zay tena olana ara-tsosialy nisy tamin'ny olona fa nisy olona mitady ny tombotsoany manokana fotsiny de nitarika ny vahoaka tamin'ireny fotoana ireny mbola natanjaka koa ny vahoaka tamin'ireny mbola nanana na izy azy de nijoro hoe nisy an'ity de voarebireby tao anatin'izay inona nefa ny zavatra nisy hatramin'izao tena nivadika ho tombotsoan'ny vahoaka ve le izy raha joina ny tantara teo arina mihatsara ve ny fari-piainan'ny olona samy mikorosofahana ny olona amin'izao fotoana izao efa
resaka ny olona efa isa tokatrano efa ao atokatrano mihitsy fa tsy hoe ny ambaravarana ntsony tsy vao mandondona efa ao atokatrano manao fizaham-pahasalamana zay eo amboribory-tany faefatra be de be ny olona tsy mahatsabo tena ary zay tension amin'ny olona tsy latsaka mivainy akabeaza zany ny akamaroan'ny aretina zazakely marary ny akabeazan'ny ankizy tsy ampy sakafo hiteny ianao hoe tsy ampy sakafo ozy dokotera ohatrany hoe mandatsa an'le olona ianao satria le renim-pianakaviana nitomany eo aminao eka n'le sakafo hoanina mihitsy aniny tsy misy fa ankehitriny tena mahita zay hoe mijaly ny olona tena mampalahelo ny olona ka io zavatra io zany mila fahatongavan-tsainy ny vahoaka malagasy tsy maintsy mifotsika mifony vahoaka malagasy rehetrarehetra ho tonga sainy raha mandondonany aminao ny olona sao de olona namotika amin'ny firenena ihany mandangolango anao am'tindre aza mifidy amin'ireny ntsony solom-bavambahoaka vonina hijoro hiado anao fidiny aloha olona zay tena mahalala ny fahorian'ny vahoaka aloha ny viditsika aza mifidy amin'izany hoe olona hoe mba efa hitanao teo foana izy tsy hitanao zay fiovan'ny fiainanao fa nepotika ary fa am'izao mahaiza mifidy ary esora ny tahotra mantsy de zao zavatra misy any amin'ny fokotany eny de mandeha re olona mpamotika ny firenetsika am'izao reo de maka anaran'olona de maka karine reo de efa manomana olona hoe reto mpifidy anay de reto olona reta ho zaraina an'izao de matahotra ny olona hoe raha ohatra ka tsy mandeha mifidy zay tsy mifidy an'zareo zay de very le vary 3 kilao na very le koveta tokony ho azonay fa zao hoe andaotsika rahina tapo zay zavatra zay fa aza manaiky tambatamba io ohatrany reny hoe mpifankaty reny rehefa tsy mety tsonina nga de tsy mety sara ho aniny fa tsy hoe tambatambazana vola ianao androanina anina de matahotra ianao hoe karaha isaraka zay de tsy azo an'le vola anao zao fa zao maty passeport eo fotsiny ianao andao iova fa hanova fiainantsika sa iny mifidy solom-bavambahoaka tena hiado anao fa za mametoky anareo to amboribory-tany faefatra tsy hamela anareo rery zay efa eo ny firaisankina tsy mamela ny voaka malagasy rery sa inareo andaotsika ary hitsangana anohatra ny tsirariny andaotsika neo firaisankina am'ty fifidianany ity anisan'ireo miazakazaka hifaninana am'izany izy nandria masinoro manana vahaolana amin'ireo zavatra rehetra ny olazainao teo fa ny indrindra amin'ny boribory-tany faefatra izay ilatsanao am'izao fotoana izao za aloha matonony nakao de voninay ary za amin'ny maha secrétaire généralny antoko tiako Madagasikara imagin'ny antoko no entiko ao za zany tsy sanatry ny vava raha hoe olany eo de hoe za no animban'ny resaka imagin'ny antoko ny image miaraka amin'ny mpiarabelona fa matoa mirotsaka ao anatin'izay sehatra zay de vonina tanteraka nitondra vahaolana ho an'ny vahoaka eny fanatsiarany asana solom-bavambahoaka ary amin'ny maha olom-pirenenanao koa amin'ny maha olombelona anao manana nofo sy raha tsy afaka hitazana fotsiny ianao ny fahorian'ny vahoaka manodidina anao ny vahoaka ao amboribory-tany faefatra tena mbola mila fiahina be mihitsy mila fiahina amin'ny fiainana isan'andro andavanandro na ny resaka fahasalamana fotsiny matimaty foana tao anatin'izay fizaham-pahasalamana nataona izay anakiroa ny olona ny tsy dianay isa-tokatrano zay tsy natsabo tena ntsony indaosy ny fahafatesana satria tara loatra ny fitsaboana azy ary ny olona menimenina daholo ihany hoe raha tsy tonga nareo mitsabo anay iza ny jiranay mila fiahina zany zay resaka raha fahasalamana zay vonina tanteraka anao zay ary tokony maiko ny olona ny hoe na raha lany eo na tsy asan'ny solom-bavambahoaka ary zany ho toizantsika foana ty fahasalamana ty satria samy olombelona napetraka Andriamanitra eto tantantsika tsy maintsy mifampitsinjo rehefa tsy manao ny olona tsy maintsy manao tsika ao anatin'izay koa ny fanampinan'ny olona manahirana azy mba hanamaivana zay manahirana azy fa ny tena asako ao de hitsangana hijoro hitarika ny vahoaka hiady ho an'ny tsirariny ary hijoro ho ady ho an'ireo vahoaka madiniky ireo ao anatin'izay ao anatin'ny vanim-potoana ny fampilezan-kevitra moa sika amin'izao fotoana izao marobe ireo endrika tsy fanaran-dalàna na ihany koa mety akatsikajy politika maloto amin'izao fifidianana izao ho anareo manokana zao nevo ny firaisan-kina misy ihany koa ny tiako Madagasikara efa manana an'izay paikady zay ve nareo na hiatriana an'izay kajikajy zay efa voniny zay zao aloha ny tsara mariana za zany tena faly mihitsy miteny anareo vahoaka occasion ty indray mandeha ty tsy raha sitrapon'ireo fitondran'ireo tsy andehanao ny fifidianana io tsy tiany niatrika an'io ary matahotra an'io izy fa io moa de tsy azo ny alàna satria
mandat constitutionnel ny resaka député rehefa voalaza lalam-panorenana hoe tsy maintsy ataony fifidianana député ohatran'ireny fifidianana solombavamboaka ohatran'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny de tsy maintsy ataon'ireo voatery ireo anao ny fifidianana io satria teren'ny lalam-panorenana ary raha tsy hanaraka ny lalam-panorenana moa zany ireo a de efa hita zany resaka hoe misy rehefa tena tsy lamina mihitsy atao amintsika de voatery izy anao ny fifidianana io ka zay ny mahafaly anahy miteny amin'ny vahoaka mihitsy hoe ore olona occasion ty loha fa tsy afa miala amin'ny fifidianana io reo tsy maintsy manao rehefa tsy maintsy manao izy a reo koa mahalala izy atsony te hifidy an'izao zavatra misy zao mbola isy olona ve eritreritra de mbola nary zareo ary de hoe mbola resy lahatra amintsika ny olona am'izao zavatra fatany tsara zany noho izany tsy maintsy miezaka izy amin'ny fomba rehetra ahoana ny fomba ahafahany mahazo olom-bofidy de tsy hijery an'izay mety ho alatra ho ataony ihany tsika satria izy tsy maintsy andotony saintsika hoe angalatra zay ataona izao efa vita io fifidianana io tsy mijery an'izany tsika fa itsika samitsika vahoaka no mifampijery tsika ny samy eo an-tanàna eo a tsika ny anao ny fifidianana io a occasion atsika io a ahafahantsika manala an'izay olona tsy tokony ho eo amin'ny fitantanana de ndao arovantsika izay safidy zay de ny fanentanana zany zao ny olona toerana am'izay toerana nalehanay rehefa resahana hoe arovo ny vatotsika tsy mahatorytsika amin'io andro ny fifidianana io a ary tena tsy atorytsika amin'io alina io fa anara-maso fifidianana maome tokony olona hoe voniny zay de ho anay zany pitarika tsy maintsy miomana zay amin'ny fomba rehetra ahafahana miaro an'izay safidy ny vahoaka zay de maome toky anareo vahoaka zay a ritsika eo amin'ny boribory tany faefatra manokana efa hitatsika reny tsy fanarahan-dalàna reny ary ty afatra ho an'ny sefokotany a lalàna arahana zay tsy ho fahavalona sefokotany sanatria ny vavy ho mpiara-miasa tsika fa zao fotsiny a aza entika hafanam-ponareo fa lalàna arahana miresaka fotsiny a zao amin'ny resaka carte électorale mitety fokotany vitsivitsy zay tato a de tsy manao afisage nareo ary afatra ho atao amin'ny seni ty a mba meo baiko reny sefokotany satria raha tsy mangaiky an'ny seni reny a eny anivon'ny district omeo baiko reo a anao a petadrindrina milaza fa efa mivoaka ny kara-pifidianana ary azo alainy eo amin'ny fokotany fa mbola tsy misy zay raha ny lalàna ny sefokotany tsy afaka mandeha mitety tokantrano mizara ny kara-pifidianana lalàna 2018-008 a de aloha mba hatsaitsika zay na ny tany sefokotany zay a sy trésorier amin'ny fokotany vitsivitsy na ny tany hoe ataonareo aizy reto kara-pifidianana tsy ampiasainy reto a de milaza ny sasany amin'zareo fa hoe efa manana fomba fiasa zay fa hoentinay reto efa jerenay le olona tsy azo atao zay a tsy azo atao zay lalàna tompoko de zao a tsy mahazo mivoaka amin'ny birao amin'ny fokotany a ny kara-pifidianana raha tsy ny olona makazy a milohan'ny andro ny fifidianana amin'ny andro ny fifidianana de ny kara-pifidianana rehetra tsisy naka tsy maintsy apetraka ao anaty bureau de vote hitan'ny olona ka raha tonga ny olona hifidy ka tsy manana kara-pifidianana de tsy avaina aloha hoe ao ve ny kara-pifidianana sa tsy ao a raha tsy ao izy fa ao anaty lista ka manana kara-panondro a de afaka mifidy ao moa ny kara-pifidianany de azo alainy fa mitovy amin'ny mpangalatra averiko ihany a mitovy amin'ny mpangalatra na aseho fokotany ianao na piasan'ny fokotany na iza ianao a ka hatratraranay kara-pifidianan'olona any aminao a amin'ny andro ny fifidianana iny ivelan'ny fokotany ny ivelan'ny bureau de vote ka zay de mampitandrina aza entika fanampo satria safidim-bahoaka no avoakatsika ary nareo no manam-pahefana tompony andraikitra voalohany a amin'ny fivoahan'izay safidim-bahoaka mariny zay de aloha mba tsy raitsykombakomba amin'ny ratsy na entin'ny fitiavana te hanao zavatra ihany koa nefa fa entin'ny tsy fahalalana sanatria fa de mampafantatra anareo zay a mpiasan'ny fokotany rehetra tsy azonareo atao no mitondra ny kara-pifidianan'ny olona amin'ny andro ny fifidianana fa tsy maintsy ao anatin'ny bureau de vote anao kan'ny olona ny kara-pifidianana fa zay mantsy amin'ny fotoana io a de efa tsy afeniny zany a manana ny andro maso zay anara-maso ny fifidianana ary manana olona zay be dehibe isaky ny bureau de vote hijery mihitsy ny mouvement rehetrarehetra ho an'ny olona zay mety mizara kara-pifidianana mitana fifidianana eny zany amin'ny fotoana io ka mba hialana amin'ny resaka tsy fitoviana fijery a na mety sanatria sy ny savorovoro de aloha samy mipetraka tsara amin'ny andraikitra tandrefy azy
Ao anatin'izay fa voatsitsika kely ihany teny aloha teo afa hiverenana kely moa zany ao anatin'izay hoe ny olona mety efa leo an'izany hoe solombavambahoaka mety tsy navita ny asa mety nandiso fanantenana azy inona kosa no antoka omenareo avy amin'ny firaisan-kina hoe izany solombavambahoaka izany hoe tena manana ny anjara toerany eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena mihitsy aza inona ny tena hoe fanovana andrasana amin'izany solombavambahoaka zany. Misy zany tena asa zay hoe andrasana amin'ny solombavambahoaka ho avy amin'izay tsika fa za mbola te hiverina ihany amin'ny asa miandry ny vahoaka aloha raha tena tiatsika ho tratra ny tanjona ny asa miandry anareo vahoaka aloha miandry antsika vahoaka amin'ny alarobia zao amin'ny 29 Mai tongava daholo aloha mifidy anankiroa mantsy ny lalana raha ohatra tsika tena tonga mifidy mahavita miaro ny safiditsika 100% fa mahazo maro anisy tsika mahazo maro anisa ny mpanohatra amin'izay fotoana zay ny gouvernemanta mihitsy no voasolo tanteraka de olona vonina iasa sy jery ny vahoaka nipetraka ao anatin'ny gouvernemanta io zay ny voalohany aloha fanovana an'izay ka zay zany raha tena mivonina sy mifony vahoaka aloha hiaro ny safidy sy andeha hifidy tanteraka zany tsisy antony tsy tokony ho atanteraka an'izay. Ny faharoa efa hitanareo ny zavatra ny ainatsika tao anatin'izay fitondrana vitsivitsy mifanesa zay 5 taona farany teo moa hoe hitany ny totongana ny fiainan'ny vahoaka efa ny solombavambahoaka teo miaro an'izay fitondrana zay miara ny asa tamin'ny vahoaka fa hitantsika hoe zao ny vokatra de tongava ho mifidy aloha ny solombavambahoaka atolotry ny firaisan-kina. Ny asan'ny solombavambahoaka de efa nytany saiko teo voalohany aloha ny solombavambahoaka zany mihaino ny vahoaka de mitondra ny etaetan'ny vahoaka manao tolo-dalàna ny solombavambahoaka amin'ny olana zay misy eo sy zay mety ho vahaolana ihany koa ahafahana mampandroso ny firenena io moa solombavambahoaka Madagasikara zany fa tsy hoe na distrika ray de io fotsiny nijerenao. Fahatelo manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ihany koa ny teti-bolam-panjakana zany zao rehefa ho volavolaina de mila olona mahay koa zany zay koa aloha afatra ho antsika vahoaka indrindra boribory tafaefatra ilaina ny fahaizana amin'ny solombavambahoaka satria ilaina zany mijery ny teti-bolam-panjakana zany hoe ohatrany ahoana ny fandrafetana an'izany zany ny tena mampalahelo koa aloha iando satria ny akabeazan'ny solombavambahoaka mety tsy mahalala an'izany akory ary eto zany tena io nge fifidianana io lasa ohatrany hoe fifidianana zay ny ataoko hoe be deaibe le sakatsakana raha ny olona tena manana fahaizana raha ny olona tena manana fahalalana zay tena omendrika ny solombavambahoaka vitsy sisa nahitana an'izany fa lasa ny olona zay manambola sy atosiky ny vola fotsiny sisa anaovana business sisa ny lasa solombavambahoaka kehitriny de tsy gagy tsika raha tsisy antom-pisiny akory le solombavambahoaka satria na ny manao an'le lalàna ampandrosoana ary tsy hainy akory satria zay ny zavatra misy de reny moa zany nataon'ny fitondrana reny hoe ampiakarina be ny caution de tsy manambola ny olona ohatr'izay zay olona tena mahavita an'izay lasa tsy tafiditra fa ny tiako tenenina hoe mila fahaizana ny resaka fandaniana ny teti-bolam-panjakana ka tsisy fiatraikan'izay ho an'ny vahoaka raha tsy olona tena mahay azy no zany aloha ilaina voalohany. Ny faharoa ihany koa zany hoe fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka rehefa tena natao iny de tena narahana ve ny fanatanterahana azy nanaraka ny procédure rehetra koa ve orthodoxie financière ve ny nandaniana ny vola rehetrarehetra iny vola navoaka ve tsy nivoaka ny teti-bolam-panjakana zay vola navoaka amin'ny teti-bolam-panjakana ve nanaraka ny procédure zany araha-maso daholo satria ny zavatra misy ange misy zavatra atsangana ange indraindray ataon'ny fitondram-panjakana tsy ao anaty teti-bolam-panjakana akory vola avay zary zany tsy vola avay zany fa vola ny vahoaka na zany volam-bahoaka nalaina avy amin'ny hetra na zany vola mindramina zay tsy maintsy ny vahoaka ny andoha azy io tsisy fanjakana manana vola zany tsisy vola latsaka avy any an-danitra io de milatsaka amin'ny fanjakana fa tsy maintsy avy amin'ny vahoaka foana ny vola ny fitondrana na io fanampiana avy any velany tsy maintsy ho aloha na io avy amin'ny hetra alohanao no ny ahafahana manao an'izay de mila sarotana zany zay aloha ny asa tena tsy maintsy lehibe atao ihany koa de inona ny mety hampiavaka anay hoe tsy nanao ny teo aloha izy ianao de zay no zay solombavambahoaka tsy ary tombontsoan'ny fahasaha zay koa solombavambahoaka tsy ary tombontsoan'ny vahiny fa zay solombavambahoaka tena hijoro
hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka madinika ary hiasa kitro-po zay ary tena andoda-tabatra sy tena hijoro mba ho an'izay tombotsoan'ny vahoaka malagasy zay satria ny fahitana iny fasahirana ny vahoaka malagasy ny fahitana iny tena fahorin'ny olona ankehitriny ary fahitana fa fampitehan'ny firenena no mahatonga anay tena mirotsaka tsehatra andotsika anao solombavam-bahoaka hiado an'ity firenena ity. Ao anatin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra moa isika amin'izao fotoan'izao manahoana indray ny fomba iainanareo an'izany fampielezan-kevitra sy ny fandresen-dahatra ho an'olo zany ny miboribory tany faefatra eny mbola manana fotoana ihany koa hatramin'ny alatsinainy izao ohatra sy nahoana ny mety ho paikady ho ataonareo anatiny. Ny fampielezan-kevitra nataonay aloha zany hatramin'izay dia mitety ny isa-tokantrano mihitsy zay 2 fokotany 2 fokotany eto amin'ny boriboritany faefatra dia nandeha zay mitety ny isa-tokantrano nandondona nanazava ny sain'ny olona ohatra zay fanazavan'izay hoe andao tsika hifidy andao tsika hiala amin'izao zavatra zao nareo azaleo politika satria misy miteny hoe zay leo politika fa tsy hanao politika intsony efa politika na ho aiza ianao na ho aiza tsy afa miala amin'ny politika ianao ny mpanao politika ny mamaritra ny fiainanao ary eo isotomako ny sain'le olona zay mbola tsy sahirana ankehitriny raha ny klasy sosiala misy atsika zao tsy misy tsony zany zao ny hoe olona eo atenatenana fa na olona manambola na olona tena fa tonga dia sahirana raha mbola tsy tonga eo amin'le toerana tena sahirana ianao androany mba tsy njovy ihany aloha ny olona fa raha zao politika zao aloha mitohy ho avy any amin'le klasy tena sahirana ianao rehefa eo satria tsy afaka ho aiza ianao feziny politika ny firenetsika ary tsy maintsy politika ihany na hitana vahaolana anio dia manentana ny olona zay azaleo politika fa tsika ho avy tena ametraka ny tena politika ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka tongava mifidy zay aloha ny asa nataonay nandritra n'izay propagande zay tsy nizara ny ninona mihitsy zay ny farany zarainay yaourta ny menay ny olona satria zay manao fizaham-pahasalamana dia mba mame yaourta ny olona marary sy olona sy ny ankizy dia androany zao zay mba mifanena amin'ny olona dia mba mividividy zavatra eny mba hiteraka hafaliana ho an'ny olona fa tsapa ao anatin'izay ny hoe mahatsiaro mihitsy ny olona fa tsisy mpiazo ao mahatsiaro ny olona hoe tena sahirana ary tsy hita zay ho sarangotiny fa miteny anao fa na yaourta ray ary dia efa ampiady satria tena naona ny olona tsy mety iny ny olona satria tena reraka resy fa zao hoe manana fanantenana eto tsika fa tsika tsy maintsy hijoro ho avitra io firenetsika io fa za matahotra fa miraisa ina aloha zay foana ny fanresahanay ny olona tsy maintsy resenay lahatra ny olona anana moral hivoatra anana fanantenana hitroatra satria nizaniza raha mbola eto raha fa ny vahoaka no miteny hoe ampy zay sy oka zay ajanony ty zavatra ty fa hosoloana an'izay dia tsy maintsy zay ny mandresy inge fotoana ingeny andrasantsika io rehefa hoe tsy maintsy hoe efa zay efa io irreversible io rehefa tsy ho tian'ny olona zay ianao dia tsy ho tian'ny olona ampiasao zay fa efa nafaraparany anananao rehetrarehetra io ary zany manapirofo ny faiblesse zany ny olona rehefa tsy tianao zany andeha ho azy amin'ny fony tsy ho azonao ampiasaonao ny hery isan-karazany eo ampiasaonao zao fomba rehetrarehetra fa misy fotoana misy limite zany fa zay dia eto manome tokony vahoaka tsy andao anareo vahoaka zay ary raha mbola eto zay dia manome toky anareo vahoaka fa eo anila ny vahoaka hatrany. Misy maromaro ianareo mpifanenana amin'ny boriboritany faefatra ao inona ny mba afatra ho ataonao anireo mponina na ihany koa olom-pirenena na mpanaradia na tsy mpanaradia ihany koa ao an'ny firaisan-kiny izay inona no afatra tiana ho ampitaina ho amin'izy ireo. Misy anakeniny zay ao amin'ny boriboritany faefatra ny mpifaninana ty loha afatra kely anankiray zany mba tiako ampitaina amin'le mpifaninana. Misy zavatra niseho alina dia tsy mampaninana no miteny an'izay eto fa nisy ankizinay natakena andian'olona ary io andian'olona io tarika ao anatina tanora anankiray ao amin'ny 4e arrondissement ao dia anananay ny vidéo anananay ny sary rehetrarehetra sy ny feo anananay ny anaran'le olona ary ny telefônina an'le ankizinay mbola lasany ihany amin'izao dia za miteny anao ny président raha tsy avy aminao le olona fantatrao ianao hoe izy tiako tenenina ao anatin'izay dia mba fehezo le olonao raha ohatra moka tena olonao mihitsy ary zay mission nampanaovanao azy dia tsy maninona fa tsika samy eto amin'ny boriboritany faefatra ihany
fa aloha mba andeha ny fifaninanana aloha ivoaka ny safidin'ny vahoaka tsy mitondraka tombontsoa atsika ny savorivory tsy miteraka tombontsoa atsika ny fifandrafiny fa aloha ny vahoaka ifidy de aloha tsika rehetra pitarika zany eo amboribory-tany faefatra tsika kandida enina aloha samy ifeny olotsika mba hanana fahendrena amin'ny zavatra rehetra atao sady tsika hosolom-bavambahoaka aloha tsika pitarika mba ho fitaratra ho an'ny vahoaka zay tariditsika fa raha sanatria misy ny fiopefy zay inoko hoe mety tsy avy aminao le izy fa mety olona nani fotsiny de mba fehezo le olona ny afatro amin'ny vahoaka de zao zava-dehibe hoa io fifidianana io tonga fa daholo mifidy zay ihany tsy sasatra mihitsy amin'ny teny an'izany nafarina raha feo io lalana anankiray afahantsika manova mpitondra lalana anankiray io afahantsika manova ny fitantanana lalana anankiray koa io afahantsika maneho firaisankina hitatsika zao efa mitambatra ao anatin'ny firaisankina ny filora valimanana ny siteny randrena solonaiko herra jonary-mampianina ao koa parainy auguste sy ny APM efa miray iny reo filora eo efa nisy tamin'ireo anankiroa mitantana ny firenena tsy mamela anareo vahoaka malagasy irery reo matory eo miray ina manana tanjona anavitra ty firenetsika ty tsika vahoaka koa ndao irahina efa eo zay mitarika anareo isaky ny distrika andao tsika irahina fa raha tena miray iny tsika vitatsika mampitsaratra n'izao fampahoriana ny vahoaka malagasy zao tonga fa daholo mifidy amin'ny 29 mai manana fotoana andehanana mifidy sarotra ny fiainana sahirany tsika anohanina androany tedavina androany mbola mety mbolo tedavina rapitso ary satria mitrosa fa zao hoe atsasakady amin'ny fotsiny ny angatahana aminao tongava mifidy efaony adidinao fa io atsasakadiny io antoka novantsika ny tantaratsika amin'ny firenena mba tsy haneniny tsika satria raha tsy mifidy solom-bavam-bahoaka tena ijoro iadona hoady atsika vahoaka de isolom-bavam-bahoaka hiaro ny tombontsoa manokany olombitsindray eo ndao ifidy tsika manana fasahina ande ifidy manana fasahina hiaro ny safiditsika ary manana finoana fa tsy maintsy tafiditsika mamaraparana angambo sika fantaniko farany hoe izavy ianareo mandrafitra n'izay lisitra zay firy ny laharanareo amina bileta tokana ohatriny ahoana no manentana anareo ny olona ifidy an'izany akandida zany ny ao anatin'ny praylist amiko moa zany za moa zany ny voalohany Rina Randriamasinoro de misy ny lista laharana faharoa Landry efa fantatry nareo anosy be tsisy tsy mahalala an'izany izy moa zany Landry zany fahatelo Philippe na hoe Balita olona aveo anosy be eo koa izy sy manodidina eo izy mpanao film hain'ny olona rehetrarehetra ary farany dokotera-mbola raha ny lista misy anay de mahafeno tsara ny feoan'ny vahoaka eo am-boribory-tany faefatra satria ao aminay nisy olona mianatra manokana amin'ny resaka fitantanam-panjakana fitantanany raharaham-panjakana mianatra manokana ny resaka fitantanam-bola ao aminay zany misy olona miaina isan'andro ny ainan'ny vahoaka ao aminay misy dokotera mahalala tsara n'izany hoe tsy fahasalaman'ny vahoaka zany ankoatran'izany ny staff teknika anay zay anampy anay ao anatin'ny fanatanterahana ny asa feno raha ny ekipa ary mino hoe mahafeno ny olona rehetra zay takinao ao anatin'ny boribory-tany faefatra laharana misy atsika Rina Randriamasinoro laharana voalohany numéro 1 tsika tsy mijery inona ny ambany any nareo bulletin unique nijery anareo ery afarany ambony ery fotsiny misy hoe numéro 1 aza jerena tsony any ambany any eo koshena de vita ny adidy de avitra ny firenetsika zay ihany tsy mijery inona fa mabe problème any ambany any numéro 1 ihany fidina fa zay mametoky ka mametoky anareo to amin'ny 4e arrondissement tsy irery nareo fa eto zay ary zay vonina iady ho an'ity firenetsika ty mankasitraka be dehibe anao nitondra an'izay afatra sy fanentanana izay ny vahiny ihany koa ndraiky ny vahiny teto amin'ny fandarana ho député ya misaotra tsika rehetra isa-tokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany misaotra iando de mametraka ny veloma mandram-piona de manantena tsika rehetra ho avy fidiny laharana voalohany Rina Randriamasinoro ao am-boribory-tany faefatra misaotra tompo ankasitrahana feno ihany koa tany tokantrano tsy nisaraka taminay tao anatin'izay minitra maromaro izay mametraka ny mandra-pitafindray tomboko lasy tomboko vavy Malagasy andao irahina am député ny firasankina
entana ny malagasy anoitolona mbola tsy vita fa mifoaza ry olona firesankina